Tany voalohany hoe fahasoavana sy problème dia misy ten'Andriamanitra ny Isaia 45:20 manao hoe aza matahotra ianao fanombanao ary aza mieritreritra foa fa izao Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantananao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako ao. Mety misy tanjoka zany ny ora tamin'ny fotoana iny izany ten'Andriamanitra zany tokony tsaovantsika foa fa Andriamanitra dia eo analantsika mandrakariva ka mety izay ngamba nahatonga ny fianakaviana Rajonarivelo milaza hoe Moa Jesosy ve tsy ary